président inona ny azo ambara tao aorianany? Hoe mihembotra ilay dity zany ny famoahana ny dity zany dia inona ny azonao ambara président? Rehefa izay ny fanapahan-kevitra tsara ny président izay zany izy hoe mihembotra amin'ny fotoana manaraka fa ny zavatra tiako resanareo fotsiny amin'ity ady atao amin'ny fitsarana ny fifidianana tamin'ny bentanana Antananarivo zava-dehibe hoe fanapahan-kevitra raisina amin'io satria kapitaly Antananarivo sy io ary tsy maintsy lanja ranoraina tsara ny teny avoaka ary maleo tena ny fitsarana tokony tsy tsabazabana izy an'izy ary tokony tsisy teny midina ave izy ana ave izy fa tokony hijiro mandrakariva an'izany fahaleovan-tenany ary ny fitsarana dia tokony feo ny feriperetana ny samy mpitsara maro izy eo teo ary samy mandingana metraka ny fanontaniana aby za tena midera sy makasitraka ny fomba fitsarana satria hita tsara zany ny teniny hoe inona tao ny andaniny roa izy dia rehefa hoe milaza ny zavatra tsy maintsy moka dity izy iny ny fotin'iny dia tokony tsisy teritery na teny midina amin'ny fihinana avy amin'ny an-daniny ny eny tsara mihitsy na fomba fitsarana zay vao nahita taty hatramin'izay maninona moa ny nakaty satria raha-pitsarana momba ny fifidianana Antananarivo renivohitra no natao io ihany koa mazanako ny tojo dia tena manira raha maniry hoe tena hitsara ny fitsarana marina zany misy ny demokrasia marina dia io resaka fitsarana io rehefa tsy misy teny midina rehefa tsy misy fianganina mihitsy nahitsy zay misy raha tena hampanjaka ny demokrasia eto Madagasikara tsika tia mevana ny fanovana zay atao eto Madagasikara dia io fanovana ny raha fitsarana io tokony atao haingana satria hita zany zao samy natsapany minako hoe ay ve ty fitsarana tika zao natao ay ve ty fitsarana tika misy olona amin'ny baiko samy mandinga zao zany mila reka tiako atao modely mihitsy hitany olona tsara hoe aoko re mba tsy iandany amin'ny akotona be mazava ny teniny tsara to lazy izy io zay le mihenanareo ary tsy hoe zay torona amin'ireny aminareo hoe kapitaly Antananarivo ary ny tatana Antananarivo reny natao hoe gouvernance locale gouvernance locale zany tsy maintsy assurena tsara ny gouvernement national zay nataontsika natokavana maro nakaty mihitsy te hijery ary hita manana zavatra andoha koa amin'ny fotoana ay ve zao navety fa mbola very koa ny avoaka Malagasy rehefa eo anatin'ny fanavaozana tanteraka izao sika zay ny vonazy hoe zao nitadirantsika hanavao ny rafitra rehetra amin'ny fitolana dia ny rafim-pitsarana ny tokony avoazana tsara izy amena ny feo miferitra rehetra ny mpitsara amena ny fahaleovan-tenany izy fa tena tsara fa tsy teritereny ampitahoriny hoe zao ny didilia zao ny teny toka makaty daholo dia rehefa manana ny kely zao dia laza zao mibaika baina zao mibaika baina diso zany mitondra firenena teo tana rehetra mivaly taony dia nisy misy na mbola velona daholo misy teo afa-tsy anankiray dia lisy radona ihany ny lasa fa sisa mbola ao ratsy valala mbola ao vaky mbola ao ary andromona misy anankiray ty tenenareo zany anontany io reny olon'ireny hoe président ve nanao intervention le mandeha tsy nanao mihitsy ny anakely ary satria fantako fa vao miary nanamboatra nytolotrano ty ny ao vao mijery zany nanamboatra ny trano ihany nanaovana ny trano eo eo reo mitena ty natolotrano ihany io satria tiako hanana fitsarana marina madio tsy nitongilana ary anampitsara tena mitsara amin'ny ara-dalàna zany natonga malaiky mihitsy le milaza hoe areo tsara aloha mifem-potoana mba niara-dalàna koa tareo le fanamariana na fitenenana mivantana mihitsy natao le fitsara teo teneniny lay olona anankiray fa mba fitenareo tazao manjary nalavalasa ny fitsarana zay le zay ka dia midera sy makasiraka tsara afa-po zay moazy ny fahaleovan-tena amoazy ny fitsarana aloha ataony ny asany aza teritereny izy zay tiako mila olona tsy avy eto Antananarivo koa zany ny fidy mibe ny tanàna teto dia mieritreritra hono izy zany fa mihina fa
mba hitodika amin'ny mazava amin'izay ny tanànatsika fa tsy reto ratsy fanahy reto zany ratsy fanahy zany hoe fanahy ratsy miaso anatiny fa lasa ratsy fanahy na mitena izy hoe mandroso mahantra foana io zay le izy eny ary mbola ifakahita eto tsika mbola ivaly le didy zany tsy voka-droa zany le didy tsy voka-droa le didy tsy voka fa ireo tsy fanaran-dalàna niseho teto Antananarivo renivohitra tamin'ny fifidianana be ny tanàna voalohany amin'izany ny fitongilana ny fifanjakana ny baribary ny aloha nandritra ary taorian'ny fifidianana izay ho be ny tanàna ireo karazana tsy fanaran-dalàna teto amin'ny firenena fa indrindra ny teto anivon'ny komina Antananarivo renivohitra santionana amin'izany ny fitanilan'ny mpitondra fanjakana tsy ny hafahafa izy ireo nanohana ny kandida na dia voararany lalàna zany ny filoham-pirenena tenany mihitsy ohatra no tonga manao fampelezan-kevitra ary niteraka ady hevitra ny fizarana ireo fanampiana toy ny vary sy kojakoja ilaina andavanandro nandritra ny fidiana ny teny akianja tsy ny salasala ny filoha ny laza amin'ny pahibe maso fa olona miara-dia amin'ny fitondrana no ilainy hitantana ny kominina dia tsy maintsy niandro zany hoe rehefa lany ny be ny tanàna mitovy hevitra ao anatin'ny firehana politika amin'ny tena zay vao nanomboka nikazany barea nanamafy ny fanirian'ny filoha ireo olom-boatendry miara-dia amin'ny mpitondra amin'ny fotoana sarotra tahaka an'izao no hanohanantsika anehoantsika ny fanohanana ny filohan'ny rajoelona ary tsy maintsy ametrahantsika kandidaty afaka hiara-iasa aminy afaka hifanohana aminy anarina ny ty tanàna na Antananarivo ty tsy ireo olom-boatendry teo anivon'ny fanjakana ihany no nampiasaina hampandaniana ny kandida-panjakana fa hatramin'ireo fitaovam-panjakana tena hetsika avokoa fa ankoatra ireo rehetra ireo dia nanao falambarana amin'ny pahibe maso tetsa mikanja amin'ny tafiny mamasina ny kandida ho be ny tanàna tamin'izany ary lala raha manantsoa fa ny tena no kandida ny fanjakana izy ny rôle ary azy ny tanàna zany kandida mpanjakana zany kandida orange azare rehefa tonga eo atsika ny tanàna iza mafy isika mafy tsika ny rôle atsika ny tanàna atsika ny tanàna sa ahoana gouverneur ahoana député namany anisany tanàna anisany tanàna atsika anisany tanàna zany kandida mpanjakana zany kandida orange azare rehefa tonga eo atsika ny tanàna iza mafy isika mafy tsika ny rôle atsika ny tanàna atsika ny tanàna sa ahoana gouverneur ahoana député namany anisany tanàna anisany tanàna atsika anisany tanàna anisany ireo tranga faro ny alabato tamin'ny alalan'ny lisym-pifidianana fa zavatra nanatrany rehetra ihany koa ny lisym-pifidianana telonjato ireo nazo attestation de non-inscription à la liste électorale avy amin'ny SED araka ny firaketana an-tsoratra nataony vady tany tao amin'ny SID tana 4 kanefa rehefa anjerena ny tao amin'ny SID dia 7 sy 3 alina no nahazo ordonnance ato amin'ny boriboritany faefatra dia toy izay avokoa no natao tamin'ireo boriboritany enina teto Antananarivo renivohitra raha ny taremarika navoaka tamin'ny tranokalana ity voamerity anefa dia 773 alina ireo nahazo itsivolana raha ny voarakitry ny lalàna dia ny 5 no mikatona ny lisym-pifidianana ary tsy tokony sokatra izany raha tsy ny 2 desambra kanefa tamin'ity indray mitoraka ity dia noty no navoaka ny seny nahazonana nampiditra olona tanaty lisym-pifidianana ordonnance sur requête ary sambatan'olona ny tokony nomena raha ny voarakitry ny lalàna ihany saingy ordonnance fahobe no nomena roa alina mahery tamin'ireo nazo itsivolana misa 4 alina mahery ireo no tsy fantatra ny rainy ary ny anaran'ny renin'izy ireo dia efa nampiny anarany ihany no natao anaran'ny renin'ireo olona ireo raha ny taremarika 773 alina ireo anarana tanaty lisitry ny ordonnance izany hoe mihoatra ny 3,700 an'ireo tonga ny fidy ny arahan'ny rehetra nahita ireo andian'olona nandeha ny fidy tamin'ny andro ny 1 desambra iny ka niteraka sakoroka tamina brofonda tsambatomaro teto andrenivohitra
raha nivoaka mpividianana ofisialy dia 3 faingo 4 isanjato no vato azo ny ary lala ramanantsoa kandida ny irmar raha 3 faingo 4 isanjato ny an'ny kandida ny antoko-tiako Madagasikara raha-valmanana tojo raha taony kady tsotsotra dia mihoatra ny 3 isanjato tamin'ireo tonga ny fidy dia avy tamin'ny itsivolana avokoa izany hoe raha mbola taony kady raha vato 3 isanjato any sorana 3 isanjato lisitra azo avy amin'ny itsivolana dia 3 isanjato eo zany ny vato azo ny kandida ary lala ramanantsoa izay nolanin'ny seny ho ben'ny tanàna no Antananarivo renivohitra indrindra tao aorianareny zavatra natao section tureny zany dia tanay mihitsy hoe tetra-pitsarana hoe kaiky misy alereto alapaty-petabe reto dia hitrandraka ilay mandeha an'ilay izy zany izy a rehefa nateranao koa moa zany sy daholo ny ina moa ny rehetrarehetra zany dia mety aramarina zany zany misy zay zany aloha tsy resaka pli fotsiny ilay izy fa reny alabaty mety reny tsy azo ialana daholo reny arahana antsika ilay hitatra dia miandro zany tsika zany le apetraka amin'izareo ny fanadidina ny raha zany dia zay fa reny tsy azo ialana reny zavatra nisy reny efa ny arahantsika nainto reny engambany azy tsy nisy daty ve ilay izy tsy nisy daty ilay zany satria naverina instruction izy ny dossier zany hoe nadiady ilay mandeha an'ireny le zavatra hitany maso tamin'ny alina sy ny sisa resahana teo reny zany zany tena mijery tsara izy zany engambany zavatra nanona fa raha tokony misy efa tokony isy didy mivoaka ve androany sa hoe zay aloha ny andro didy mivoaka mihitsy zay zay ny andro mihitsy zay hoe avoaka ny didy zay zavatra efa aminay reny an'iny efa mazava zareo kama satria alina kokoa dia mety na tsy fantatra fa zay fahalala an'izy hoe ke mbola andalina zany izy dia aloha mba raisina amin'izay le izy zany hoe ao anay le izy efa tsy hisy amina trony efa nanareo nijery teo ve moa tsy raha mazava reny zany hoe le andrasantsika zany sa le famoahana ny didy amin'izay zany andrasantsika manaraka sa le dossier mihitsy verena diniana le dossier zao verenany zareo diniana fa tsy mbola niteny izy amoaka didy fa remise à l'instruction izy zany hoe mbola ho ady adina vaovao mihitsy aloha le izy zany zay zany elo ao anatin'ny